Ya, tomboka antsika ny séance androany a. Miarahaba antsika rehetra zay tonga manaraka indray zany ny formation antsika androany. Ny thème androany somary mafimafy kely a de noho izany dia nozaraiko partie maromaro le izy. Fa ho an'ny androany zany aloha jerentsika zay zavatra tratra fa tsy de tena hoe valapatra be ela be koa tsika fa ezahantsika farak'izay tena malaky le izy nefa ezahina ho azon'ny tsirairay. D'accord. OK. Raso tsy ho asiana resaka ela angamba fa tonga de hanomboka anazy tsika a. D'accord. OK. Ho an'ity androany ity a dia Houdini 19.045 0455 zany no ianarantsika androany. Bien sûr manana an'ilay Houdini 19.5 fa mbola ahitako kely be dia be le izy donc tsy tiako hoe ao anatin'ny stream mihitsy tsika no misy zavatra mihitsoka na hoe miverina relance mihitsy ilay logiciel. OK. De anisan'ny zavatra tsaratsara ho fantatra zany par rapport amin'ny Houdini izy aloha logiciel tsy mitovy amin'ny logiciel standard fantatsika izy hoe Maya 3ds Max sy ny sisa fa miainga à partir-na système nodal zany izy, zany hoe sous forme-na petite node kely be dia be ohatra zao zany no hitantsika rehefa ohatra hoe rehefa mampiasa Houdini tsika. Fa zavatra kely be dia be de afaka ampifamitohizana sy ainsi de suite. Ny tsara fantatra ankoatran'izay koa izy ny système koa zany ezahana azy manao mise en cache foana. Mise en cache no tiako tenena zany hoe raha ohatra manao simulation zany nareo amina logiciel standard tsotra de enregistrer ilay logiciel ao anatin'ny RAM zany lay information zay azonao. Fa saingy ny an'io Houdini ndray zany mba évitena an'ilay fichier hoe simba na hoe miredémarre système soratra zany de stockeny ao anaty disque dur le izy. Koa noho izay zany anisan'ny zavatra important indrindra tsara ho fantatra zany alohan'ny anaovana Houdini aloha de voalohany indrindra aloha performance ana ordi, zany hoe mila ordi ataontsika hoe mafimafy aina zany izy. Zany hoe ny performance ny RAM ny disque dur mila ingezangeza tsara disque dur fa tsy hoe misy espace-na 4 giga ohatra na disque dur de hoe ndao anao simulation de efa mila mamboatra saina par rapport am'zay. De sinon koa ankoatran'izay ny processeur ny espace disque de ny RAM moa zany ny mémoire de stockage na RAM koa mila tsaratsara. Ny tena hoe recommandeko moa zany dia aleo mampiasa core i7 no miakatra zany manao mampiasa Houdini zany mba ahafahanareo hoe tena manomboka mahazo an'ilay fiaina anatin'izy fa raha vao latsaka zay manko de lasa ho stress fotsiny ny iainanareo ohatra hoe core i5 na ohatrohatry zany performance an'le izy de rehefa manao simulation nareo simulation tokony mandeha 1 minute ohatra lasa 5 minutes après vao vita ny frame anankiray ohatra de somary mampisymisy stress kely zay zavatra zay. De manarakarak'izay koa izy zany no logiciel azoko lazaina hoe mila faharetana mianatra anazy tsy moratra logiciel rehetra izy hoe bon OK manaraka tuto anankiray anankiroa zany zao de efa OK efa azo lazaina hoe bon mahay modélisation fa en fait izy zany mila faharetana izy be dia be ny zavatra ianaranao anatiny fa nazarina tsy zany izy zany no azoko lazaina hoe logiciel afaka mandeha mitokana zany. Be dia be zany ny olona midévelopper genre na hoe A7 zany ho anazy fa raha ny Houdini proprement dit zany de tsy misy zavatra ilainareo intsony ao anatiny, tsy mila hoe plugin sana afo, tsy mila an'zany intsony fa tonga de fa feno zany izy. Ao daholo azy modulaire manontolo manomboka amin'ny modélisation, ny rig, ny création na matériaux koa afaka micréer matériaux procéduralement mitovy amin'ny substance designer ny anazy. De bien sûr misy module ana lumière fixe moa zany mazava ho azy katrany amin'ny rendu en fait zany izy tena feno zany logiciel feno zany izy donc
tsy voatery hoe mividy zavatra hafa sy manao installation asset hafa zany nareo fa io izy reto de efa mahavita mahaleo tena zany. Zay akory tsy midika hoe tsy ilaina logiciel hafa fa ohatranahy zany zao mampiasa za Megascan zany hoe Quicksel Bridge zany directement avy anaty avy anaty Quicksel Bridge zay izy de mandeha direct aty anaty Houdini lay asset, tsy mila manao réassignement na matériaux, ny displacement, ny séparation na ty LOD sy ohatr'zany. Eo ihany koa ho an'zay mana possibilité koa be dia be ny moteur de rendu afaka ampiarahana miaraka aminazy renderman gratuit zay anisan'ny miara-miasa be indrindra zany amin'ny side fixe ny renderman, zay mahatonga anazy ohatrany hoe ezahandry zareo moramora kokoa zany intégration ao anatin'ny Houdini. Raha ohatra zany nareo ohatra hoe manana installation logiciel amty Houdini tsotra zany nareo de vérifier fa matetika ao anatiny efa misy extension zany, extension na ohatra zany zao tsika mijery aty anatin'ny render setting de misy an'ireto hoe renderman RAS reto, de ireo zany par défaut zany reo efa ao bien sûr ny anazy zany nasiko viray fa bon zavatra mitokana iny, initiative mitokana iny. De ino koa tsara fantatra ankoatran'izay araka ny teneniko teo mila faharetana izy zany izy ohatran'ny fianarana rehetra ihany izy misy ny fianarana mora de misy ny fianarana tena hoe misy niveau kely, mila faharetana sy ohatr'izay fa nazanady zany logiciel anisan'izay be mpampiasa indrindra zany izy eo amin'ny tontolon'ny VFX. Tatoato moa zao fa mba fa manomboka efa manenjika zany logiciel sasany fa hatramin'izay zany aloha zany ny Houdini foana zany aloha no nitanan'ilay poste hoe vao miteny olo hoe VFX zany de soit izy zany manao compositing anaty After Effects sy ohatr'izany na izy mampiasa directement zany hoe création an'ilay asset FX zany izy atao anatin'ny Houdini. De izy koa zany logiciel zay tsy hoe fixe rery ihany no afaka ampiasaina aminazy fa tataotsy nampiditra module vaovao zareo zay ahafahantsika micréer animation, manao rig zay ezahandry zareo amoraina kokoa zany, fa raha lay utilisation ny Houdini taloha aloha de somary mafimafy foana. Nazana zany zay akory tsy ataon'ny olona sakana fa be dia be ny olona passionné am'le izy de be dia be koa ny olona tia zany hoe mianatra zavatra sarotra, zany hoe tia maka défi zany izy amin'ny fiainana fa tsy hoe anao zavatra tsotsotra sy ohatr'izany. De manarakaraka anisan'ny kategoriana olona zany zay tia mampiasa ny Houdini zany de ireo antsoina hoe technical artist, zany hoe principalement zany izy tsy manana notion na ohatra hoe vision artistique zany hoe ohatra hoe manao création na personnage zany zao plutôt artistique zao fiteny zany, fa raha ohatra ka micréer zany ianao asset ohatra hoe hoana migénérer lalana procéduralement tsy de tena mila côté artistique loatra zay zavatra zay fa technique sy bien sûr moa zany technique veut dire misy précision na information anatin'le izy de mety hoe miremarquer nareo fa matetika ny olona manao Houdini zany soit izy maharakaraka moa zany tosika resaka mathématique sy ohatr'izany soit izy tena tsy mahay ohatra hoe tsy mahay dessin izy na hoe tsy mahay lumière na ohatr'izay fa tena zay mihitsy izy hoe za zany manao focus spécial effet fotsiny ohatra ny anarako de zay zavatra zay tsy de tena mila hoe sens artistique be ohatrany ahoana. Bien sûr afaka tsaraina foana ny zavatra raha mbola tianao tsaraina, donc eo vao mety hoe miditra lay côté artistique hoe bon lay luminosité an'le izy ahoana bref hitantsika miandalana eo. De ny anohizantsika anazy manaraka an'izay koa inona koa ny ankoatran'izay misy terme technique zany azo lazaina hoe somary hafahafa ihany zany ho an'ny olona zay mbola tsy zatra ny ato anaty Houdini misy hoe shop, lop, shop, misy hoe top, bref mety tsy tadidiko daholo izy rehetra fa misy ohatrohatr'izay mihitsy le izy fa misy fanalavana azy tsirairay za mino fa afaka jerenareo sur internet daholo hoe bon inona daholo ny module rehetra miexiste anatin'ny Houdini misy render opérateur, misy visual opérateur sy ohatrohatr'izany fa bon afaka mijery zay mitokana nareo.
Inona koa ny ankoatran'izay ny anazy indray a raha ohatra hoe jerena au début zany izy a, azo lazaina hoe somary mampatahotra ihany hoe bon inona daholo reto anglais kely be dia be reto ngary tena tsy maintsy eto daholo sy ohatrohatr'izany. De rehefa ohatra hoe mi-feuilleté zany zao tsika mi-feuilleté tsika de jereo fa misy zavatra kely be dia be anatinatin'ireny zavatra ireny a, de raha izay a de après edy izy mbola misy module kely be dia be a afaka mi-personnaliser arakaraky ny thème ny zavatra ataonao a, miova ny interface sy ohatrohatr'izany a. Reny moa zany tsy de tena hitako lazaina fa de hoe zay zany nanaovan'ny zareo anazy a. Miezaka foana zany zareo manamaivana an'ity logiciel ty, manamaivana ny interface ezahana farak'izay tena hoe compréhensible zany fa hatreto zany aloha ohatrohatr'zao zany mahazatra ny olona de ezahany zareo hajanona amin'io aloha le izy. Moa koa tsy de tena hoe ny tanjon'ny olona ni-créer anazy zany tsy hoe hanamora lay fiainan'lay lay ino teny olona mampiasa an'le logiciel fa ezahany foana zany aloha voalohany indrindra hoe lay zavatra ilan'lay utilisateur anazy ve mifanaraka tam'lay outil nataony tao anatin'le izy, zay plutôt le izy. Zareo tsy de tena hoe vaky loha resaka interface hoe be loatra encombré loatra le raha eto fa aleo ataontsika an'zao fa bon mety misy zany hoe olona afaka manamaivana bien sûr misy assiette efa hitako any zay tonga de manala an'ireo interface ray manontolo reo fa tonga de ohatrany zao zany ny zavatra hitanareo du coup zany le node lasa eto am'ty interface ty daholo zany fa tsy miasa saina ty ambadika ty nareo. Manarakaraka an'izay a ohatran'ny logiciel 3D rehetra izy a manana ny viewport izy a zay visualisation ny objet 3D eo ambony chaine, de manarakaraka an'izay a visualisation na node zay angamba no ataontsika hoe hafa kely aminazy. Raha ohatra hoe i-créer objet zany zao objet 3D zany zao de ato anaty viewport le izy hitako fa saingy au lieu de hoe outliner bien sûr manana système na outliner izy zany fa mbola somary manahirikirina kely any fa ho an'zay mbola tsy zatra zany de ohatrohatr'zao fisehony hoe ato amin'ny côté gauche zany lay viewport bien sûr afaka ampifamadina am'zay itiavantsika anazy fa par défaut zany nareo ohatra misafidy an'ity module hoe build ty zany de ohatran'izao zany ny répartition an'le izy par défaut ny écran zany ino zany ny tsy navigateur fa viewport zany ato amin'ny à gauche ato de ato à droite ambany ato lay disposition ny node de ataontsika hoe misy node roapolo isa ohatra ataonareo ato ambonimbony chaine zany de ato misy anazy de ny paramètre momba n'lay node no hitantsika eto ambony. Ndraso sady miverifier ihany ndrao de tsy ay mandeha ataoko fa tsy mandeha eny amin'ny sur YouTube. Ok, tatato moa zany de niazahantsika YouTube foana le izy mba hitazomantsika ny qualité an'le vidéo fa hitako remarqué kely Facebook fa izy aloha voalohany indrindra miafina ao anatin'ny groupe master class eo lay cours moa koa tsy voatery hoe ny olona rehetra ao anaty master class no intéressé na peut-être koa ny ivelany misy olona te hanatra ambony 3D fa tsy fantany hoe aiza ny ahitana izy de du coup zany nasiako lien aty anatin'ny YouTube aty ohatran'ny zavatra ataon'ny youtubeur rehetra ty zavatra ty zany tsy hoe égoïsme ty zavatra ty ka hoe raha hitanareo mety ahasony hafa zany de zareo fa tsy fantatra hoe mety hoe izy zany iarasa aminao rindrina kely donc le tuto nalefanao taminazy iny no nanavitra anazy na hoe nampisy an'lay antso moa zany antso ao an-tsainy zany bref toy izako ihany de manarakarak'izay le izy tsy mijanona eto fa raha ohatra hoe hitantsika zany zao zay hoe ato amin'ny ta gauche ny viewport atao ambany ny listana node atao ambony ny paramètre momba n'lay node sélectionné de manana anglais ny zaraina ankiroa monko le zany zao fa ito resaka fahazarana moa zany fahazaran'lay utilisateur hoe tsy ilaiko reto fa aleo za mamorona ny anahy manokana mihitsy de raha mijery zao nareo ny anahy manokana masiko an'ity hoe advanced ty bien sûr ohatraohatran'izao zany ilay paramètre rehefa ilaiko ihany le paramètre zay vao afficheko mitape zany sur clavier hoe P de lasa mipotra atao amin'ny sisiny ato lay izy fa sinon raha azo atao aloha aleo mavanana foana ny plan de travail de araky ny teneniko foana koa tsara foana nareo manana écran anankiroa am'zay mba afaka mivalapatra tsara hoe ato juste lay viewport fotsiny ataoko atao amin'ny écran de gauche de atao amin'ny écran de droite zany tout ce qui est resaka paramètre sy node
De narakarakan'izay ny Houdini zany soit ianareo mitape tabulation zany ohatra hoe hitady an'ilay node kely be dia be zany nareo de mitape nareo tabulation de hitanareo daholo misy liste reto hoe géométrie R sy ohatrany zany de ato izy ray manontolo. Aza matahotra fa rehefa miditra anatina node anankiray hafa indray nareo de mbola miova indray ireo anareo de reny daholo izy reny tsy hoe ianarana daholo reny fa be dia be am'ireny ary za zao mety hoe 3% indray no tena ampiasaiko ohatra tsy haiko. Bref de sinon isaky ny anglais koa zany manana fonctionnalité kely be dia be izy fa ny tsara angamba tsy encombreko am'zany nareo fa lasa vao mahay mikorotana le saina fa izahantsika tsotsorina zany le izy. Manarakarak'izay araka ny teneniko tao ny zaraiko anankiroa ny ana fa aleo averintsika normal aloha sao de sahiranareo am'le izy hoe tsy voay tsy mitovy am'ty ny atao amiko ato. De manarakarak'izay araka ny teneniko teo hoe vao miditra anatina node zany zao nareo de lasa misy zavatra hafa indray ny ao anatiny. Bien sûr afaka micréer node vaovao kely be dia be nareo isaky ny ty monko azo lazaina zany zao hoe dossier zany raha ity eto am'farany ambony ty jereo tsara zany zao ty misy hoe obj de donc ato anatin'ity obj ty zany zao ny node alatsakinareo rehetra no mitotona de arakaraky module am'zay après hoe matériaux le izy sa rendu sa ina le izy de lasa miova ndray koa le module ato fa araka teneniko teo aloha mavantsika le izy de donc zavatra jerentsika zany obj de eto ivelany eto lay node on va dire groupe le node zany fa ato anatiny bien sûr afaka manao tsy haiko zay fonction mety ilainareo hoe miadditionner truc manao merge subtraction sy blablabla ohatrany ye de tsy mijano eo ihany fa arakaraky ny node ampiasainareo koa fa misy tsy indraindray lay node lasa nge zao hoe ohatra manana node anankiray hafa nareo de rehefa miditra ao anatiny nareo de mbola misy fonction hafa ndray koa ny ao anatiny azakivy fa zay mihitsy ny Houdini zay de aty amin'ny farany anatin'ilay node aty anatiny mbola misy anankiray hafa any anatiny zay teneniko hoe azakivy fa zay mihitsy le Houdini ka. De inona koa ny tsara ho fantatra izy ngamba no azoko lazaina hoe ho an'izay efa zatra moa zany de mora kokoa ny anazy ny manao fixe aminazy toy zay za zao ohatra hoe fa nampiasa phénix zany zao azoko lazaina hoe somary raha mbola tsy maharaka conceptna ty particule sy simulation aty anaty Houdini zany de somary verivery kely ihany fa ohatrany hoe ianarana fotsiny izy de atao par cœur de tanteraka fa en fait ato anatin'ny Houdini nareo voazonareo hoe fa maninona moa zany le misy an'le hoe grid space ohatrany hoe espacement entre na point nefa le zavatra ataoko nefa volume zavatra ohatrany zany de ato zany nareo nafantatra anazy hoe pourquoi misy an'zay zavatra zay anatin'ny phénix. De inona koa ny logiciel na simulation hafa koa zany zao Embergen koa zao tatao fa manao an'ilay simulation en temps réel efa novidiny non tsy haiko no novidiny zay fa miara-miasa amin'ny auto zany izy zany hoe raha mividy licence na octane render zany nareo de misy an'ilay Embergen zany miaraka aminazy miaraka amin'ny raha tsy diso word creator ngam izay de tonga de lasa pack zany mahazo packna logiciel kely be dia be zany nareo miaraka aminazy de nefa moteur de rendu vidinareo de tonga de mahazo cadeau-na logiciel hafa lasa lavitra be tsika. De inona koa araka teneniko teo hoe ato zany zao no manamora anazy indrindra raha mijery zany nareo de efa ny créer anglais spécial mihitsy zany zao ry zareo ny technicien tao amin'ny sady fixe moa zany ezahana maivana hoe bon raha anao rano zany zao za de tsy hoe ho an'izay mbola tsy zatra moa zany tsy hoe icréer za mihitsy no iverina icréer le izy avy aty amin'ny source hoe bon ataoko hoe sphère le izy de rehefa eo asiko hoe skaterna point de rehefa eo bref tsy hany mihitsy ny fa nezahana maivanina hoe bon ho an'izay mbola débutant na ohatra hoe maika koa moa zany fa misy ny olona tena hoe personnaliser mihitsy le anazy de eo izy pendant 2-3 heures ohatra hoe manao setting an'ilay la simulation tiana atao ohatra hoe ataontsika hoe misafidy anankiray zao tsika ohatra hoe inona zao tena akaiky indrindra non ohatra hoe ty ngamba faraka tena mora indrindra pyro
Mikliquer an'ilay zavatra ilainareo nareo ohatra hoe ety ambony zany tonga de efa mahita hoe andraso tsy haiko hoe misy système ve ahoana ny andraso tsy haiko na hitanareo tsara io zavatra io jereko raha afaka mizoomer an'ilay écran vetivety de jerentsika ohatraohatran'izao de eto ambony zany nareo zany zao mahita nreto hoe sparse bailowi smoke fireball explosion kely be dibe mety miova reo zavatra reo zany par rapport am'ilay version nareo fa normalement zany a partir ny 19.5 zany efa lasa nataony mitokana mihitsy zany azy ny sparse de ohatra hoe na so averisika am'izay izy teo fa very be nareo am'ilay interface de rehefa ohatra ty zany zao ohatra hoe tezaka hoe bon anao spécial volume zany zao ohatra atsika hoe volume zany hoe tsisy flamme zany fa mety hoe setroka bon setroka moa zany de miklikeko le izy de rehefa andraso averiko misy izy klikeko zany izy zao de misy an'iny lasa misy pointeur rouge zany zao lay teny pointeurna soriako de raha tsy tiako hipetraka quelque part de tonga de afaka mitaper hoe entrée tapeko entrée de micharge automatiquement de lasa mahita an'ity ohatrany hoe donate marron kely ty zany tsika fa en fait izy io efa volume zany izy io zany zao jere tsara fa lasa ohatrany hoe mamasipasika be ny sarin'ilay izy fa efa volume zany io en fait de ny zavatra nitranga lasa mahazo zao zany tsika de rehefa nalatsaksika zany lay bailowi smoke zany de lasa latsaka tato anatin'ity hoe bailowi smoke simulation ty tsika de lasa mahita an'ity ohatran'ny zavatra kely manao y kely ty fa ity zany lay azo lazaina hoe ilay node zany zay manao an'ilay calcul rehetra zany zao zany hoe misy entrée zany ato hoe inona le zavatra atao de ohatsika hoe bon smoke object de ato ambany misy an'ilay solver zany hoe pyrosolver zany raha vao resaka volume na zavatra ohatry zany de matetika ty pyrosolver ty foana no ampiasaindry zareo de ato am'izay lay entrée hoe inona raha ohatra ty zany zao lay smoke object ho ataontsika calcul de calcul amin'izy de ozytsika hoe ty am'ty objet ty de ato zany zao ny résultat bon résultat ty output ty node tsisy asany ty fa mety hoe mitana interface koa zany izy fa au final azo lazaina hoe tsy de tena miasa izy de rehefa nanao retour tsika le teo ambony chaine teo le tsisy ninona teo iny lasa misy an'ty fotsifotsy ty de misy an'ty maitsomaitso ty de jerentsika le izy sokafintsika ilay node de jereo fa misy node tonga de prédéfinina latsakany zany tao anatiny tao zany hoe naka an'ty objet ty zany izy ohatra zao mitsy hoe filaran'ny objet Houdini zany hoe raha vao relier zany izy de mitohy zany le zavatra fonction atao ambony zany lasa manaraka atao ambany de mitohy de teto am'izay le izy tapaka satria ito node indépendante iray ity tsy voatery misy zavatra mifampiankina aminazy zany raha ohatra ka mahita point anankiroatra zany nareo am'ilay node de dikan'izay misy zavatra afaka miditra ato ambony de misy zavatra tokony hivoaka ato ambany zay zany dikan'izay mahatonga an'ilay point kely anankiroa isaky ny node fa ito anankiray eto ndray tsy misy ny azy ny eto ambony dikan'izay zany ao anatin'le node mihitsy no misy an'ilay fonctionnalité mety ilainareo de mino ngamba fa tsy de tena hoe anazava be an'ireo node ray manontolo antsika fa zay tokotokony ho zaraina ihany no alefantsika raha mijery an'ilay filaran'ny node rotrore antsika de matetika ohatrany hoe historique zany le izy ao anatin'ny logiciel standard hoe nisy zavatra nimporteko de nisy zavatra novaiko de mbola misy zavatra novaiko tao preny de nisy zavatra novaiko fa nefany zay zany en fait ny fanazavana an'ty filarana node reto en fait ohatrany hoe continuité na action zany le izy de raha zavaintsika tsotsotra zany zao ty voalohany ty misy an'ty torus ty zany ty objet ohatrany donate kely ty zany ny basen'le izy ty zany début zay mahatonga an'ilay volume aty amin'ny farany aty ohatrany hoe lasa ohatrany donate mamasipasika zany le izy fa en fait ito objet ito no niaingan'le izy de après nio am'izay navadiky ny point skater zany ilay objet ahoana moa zany nazavana zany
au lieu de mèche zany lay objet tamin'ny voalohany zany hoe primitive zany de navadika ny sous forme de matrice de point zany ino moa zany fanazana lasa navadiky ny point zany lay izy raha ohatra mijery zany nareo ohatra hoe ty zany zao mijery an'ty coin primitive ty zany zao tsika de jereo fa tsisy ninona ao anatiny de amadiany an'ty ho lasa volume zany hoe misy zavatra ao anatiny zany de ny étape voalohany nataony navadiky ny point aloha le izy de lasa point kely be de be ohatrohatry zao le izy ny tsara manokatra Houdini mihitsy nareo de hitanareo tsara mihitsy hoe en fait le izy mifanitsy ohatrany hoe lasa volume zany zao lay point raha ohatra zany zao ohatra hoe andrasonge angezantsika lay andaso visualize non géométrie point size de hitanareo fa mifampikatona lay espacement entre an'le objet zany hitanao zany zao io dikan'izay sous forme de volume zany ty zavatra ty fa mbola point aloha izy atreto zay mahatonga miteny hoe matrice ohatrany hoe point ino zany fitena zany genre ohatra hoe point cloud zany izy mety hoe hafahafa be le terme fa sarotsarotra kely an'azy nazava anazy fa zay ny tiako tenena hoe espacement zany lasa nofenoiny zany lay volume atao ampovoany raha ohatra ka hoe tsisy ninona lay primitive tamin'ny voalohany de nofenoiny le izy de everisika ohatrany hoe zavatra misy ampovoany raha ohatra hoe tranchetsika zany zao rasinge fahafahatsika mihitsy zany zao ilay point mba ahitana anazy de ty point andeny volume de hitanareo fa misy zavatra ao anatiny bref lasa miveziveziky atsika de tato ambany tato am'izay izy ty ngamba isoritsika am'izay ny créer lay antsoina hoe vélocité izy zany vélocité zany ohatrany hoe pousser na hoe mouvement zany mouvement na objet entre deux points ie amina trajectoire anankiray zany de iny ndray normalement ny moyen ndaso amorona tag kely vetivety de hitanareo hoe inona lay tiako tenenina iny voilà ireny lalana mavomavo reny zany zao ilay dian'ilay point zany hoe raha ny ainga tety zany zao ohatra hoe atsika ngeza be ohatra raha ohatra zany zao misy anito aka anankiray tsika misy ito point anankiray ty zany tiako andeha i se déplacer quelque part zany de asiko an'ilay ino zany asiako an'ilay déplacement zany fa en tout cas zany vélocité zany naran'le zany asiko an'ilay vélocité zany lay point zany mba ahafahany mikisaka ohatrany hoe raha ohatra hoe mametraka bia zany nareo ambony latabatra tsy mihetsika iny raha tsy tsofinareo ohatra de rehefa tsofinareo zany de lay action nametraka an'ilay mitsoka zany no mifanakaiky kokoa am'ilay hoe miajouter vélocité zany nareo anatin'le objet be de be terme technique le izy fa iny ngamba tsy de tena hitako hoe ahoana ny fomba anazavana an'izay fa zay mihitsy en fait ny Houdini de après an'izay bien sûr zany terme zany henonareo anatin'ny tout ce qui resaka logiciel na simulation sy ohatrohatro zany de narakarakan'izay ya de rehefa naficheantsika zany zao lay ino ty lay tag kely nataoko teo de hitatsika hoe ity point anankiray eto ty zany zao ty ambony souris ty de lasa makany izy rehefa mandeha lasa makany amin'iny direction iny zany izy esoritsika lay background satria lasa tsy hitanareo le tanako ok de lasa mikisaka zany manaraka n'iny lalan'iny zany ilay point rehefa manao an'ilay simulation zany tsika de
Après zavatra nataony navadiky ny volume amizay lay point teo. Zany hoe ny primitive zany logiquement zany tsy afaka misy tsy afaka tonga de hoe avadika volume directement zany fa tsy maintsy mandalo an'zao étape zao hoe voalohany indrindra navadiky ny nuage de point le izy de lay espacement entre nuage de point zany lasa mameno an'lay volume de ndraso fa be loatra hijalitsika simulation refa de nasiako vélocité nasiako déplacement zany lay point satria tsy hitako maha simulation anazy raha mijanona an'io place io ihany lay objet rehefa vita ny simulation de nasina an'lay vélocité zany le izy reny trait kely mavomavo reny de après le izy navadika ny volume sous forme de volume raha mijeritsika ato zany zao dia point ozy point anankitelo sisa le izy nefa teo tsika tato ambony tato nahita an'lay izy hoe vérifietsika firy 11 000 points zany zao lay izy rehefa navadika ny nuage de point lay primitive tato ambony de rehefa navadika amin'ny volume le izy de tsy any amin'ny volume tsony ndray no be information fa lasa nisy anytony hoe densité température sy vélocité reto lay objet ireo zany étape tsy maintsy andalovana zany reo mba ahafahanareo mahazo an'lay finalité hoe volume lay amizay hoe volume tokôtrany lay simulation ataotsika de bien sûr reto étape avy tatsy ambadika re tsy no miverina anakato mba hanamora an'lay ino zany pipeline nareo zany fa hojerentsika ny ato anatin'ity maitsomaitso ty raha tato zany zao lay ohatrany hoe réglage initial zany na zany hoe nametrahanareo vélocité na madina azy volume sy ohatrohatrotro zany de ato ndray lay fonction no miasa ato zany le izy no miasa amizay mandeha amizay ny calcul zany ato anatin'ity node vaovao ty faharoa maitsomaitso ty zany hoe ato zany lay simulation fa rehefa vita lay calcul ny réglage nataonareo tato de miverina makato ndray le izy maketo amin'ity de asina matériaux zay zany ito loka ty ohatrany hoe assignation matériaux zany ty de zay de afaka manao rendu tsotra amizay nareo après de atao anatin'lay simulation ndray misy araka efa nazavaiko reto hoe étape teo hoe bon ty le zavatra fonctionnaire tianareo atao amin'ito objet ito de ato le calcul de après rendu tsy rendu amizany fa simulation de matetika tsy de tena fantan'ny olona zany ny différence reo fa en fait rehefa manao rendu ana simulation zany nareo de tsy maintsy mbola mandalo étape azoko lazaina hoe rendu ohatra hoe cache n'lay simulation aloha zany hoe raha ohatra ka 4 heures de temps ohatra ny cache n'lay simulation de matetika ny client mieritreritra hoe ay efa vitan'ny zareo ka zany le rendu non atao aloha le temps de mise en cache zany calculny Houdini ohatra hoe matetika izy io tonga 20 heures de simulation ohatra zany mety plus ara raha ohatra ka hoe tena zavatra ngeza be flagrant be zavatra ataonareo zany raha tsy hainareo zany optimiser anazy bien sûr de mety ho lasa ela be mihitsy ny simulation fotsiny de donc azagaga nareo hoe fa manina no adiny valy ny simulation en tout cas zay izy arakaraka ny complexité n'lay simulation ataonareo no mahaela na mahaingana ny calcul ataon'ny ordinateur de manarakaraka n'izay koa rehefa vita mihitsy zay simulation zay zay vao mandalo amizay lay tsy haiko look dev artiste na light artiste zany de zay izy vao manao ny réglage na rendu de zay vao mandeha le rendu proprement dit de mety ndray hoe le rendu ndray ohatra hoe 4 heures de temps ndray ohatra ny rendu an'le animation sy rehetra zany tsara ho fantatra foana zay zavatra zay so de mitrehitra manko ny olona hoe tonga de hoe sady manao rendu manao simulation possible raha tsy tapaka ny simulation na tsy haiko raha tsy misy problème technique de possible de ok izy tsy hoe ho alalintsika le izy fa resadresantsika ambangivangy fotsiny de rehefa nanao an'lay réglage initial zany tsika tato tamin'ito voalohany ito zany zao ok de lasa mahazo an'ito de ito information ito zany raha jerentsika de ina daholo information ato anatin'izy araka ny tenentsika teo densité température de vélocité n'lay point teo
de iny zavatra iny hitatsika rehefa tonga ato de rehefa manao sikorosikoritsika de hitatsika io le densité le avary de io le température avary de ito le vélocité tonga tary zay le tiako tenena de ireny information reny zany no hoentina atambatra amin'ny information zay teneninao ato hoe inona lay zavatra tianao atao de ato tsika miteny hoe ty simulation na cloud zany hoe réglagena cloud zany zao ty de bien sûr ty visualisation ty fa tsy de tena hoe misy réglage beotriny ahoana ny ato visualisation anaty fa rehefa tena anao an'ilay réglage anao de atao anatin'ny ty hoe ato am'zay tsika bon d'accord vitesse d'animation ty vitesse n'ilay simulation en temps réel sa somary un peu ralenti sa malakilaky be arakaraka an'le zavatra ilainareo de ato am'zay ny réglage na température colline rate sy ny karakaraha zany miaraka amin'ny gravité sy rotrotro zany de mba tsy akivy anareo sy aminainanareo de ataontsika ny simulation an'le izy raha ty réglage na zavatra par défaut ty naovantsika anazy aleo ampiakariko kely vetivety la izy amizay ho asiko grande plaine manko izy io de manao rendu tsika après ok ok de averytsika ilay simulation source jerena daholy input des objects input ok normalement mety zao de alefatsika ok lasa mahazo an'ilay volume un peu bizarre ohatrohatrotro zao tsika de eto zao tsika raha mbola mijery zany tsika misy an'ty trait mangamanga ty le trait mangamanga zany veut dire hoe enregistrena anatin'ny RAM zany zao lay information an'le simulation zay hitantsika maso io fa rehefa tonga am'zay fotoana koa ozy nareo hoe mba hieviteko an'ilay iverina anao simulation ndray de atao anatina cache le izy mihina angamba fa etsika de afaka mijana sao de ela be la présentation antsika de tonga ohatra hoe 85 frame zany tsika de cachetsika ty satria ty calcul fotsiny ny asan'ty ato ty fa rehefa ohatra hoe anao rendu an'ilay objet nareo de miverina ato ndray de ito izy ito lay rendu zay tokony ho ataonareo zany ndasy verifetsika fa misy zavatra ny décale kely ok sao de avadiny tsy napakariko ao very kely nefa misy réglage nataoko de izao facilitena création zao zany mahatonga ana miteny hoe raha ohatra ka maika zany de na koa hoe ho an'izay tena vao manomboka zany de azo lazaina hoe raha amin'ny tontolon'ny fixe de azoko lazaina hoe moramora ianarana ihany ny Houdini moramora ihany hoa satria raha voiny foa zany arakinao zany lay principe avy aty amin'ny voalohany hoe inona daholo ny information ilaina vao mandeha io simulation io de au final ny zay tsisy zavatra ankoatran'izay de après am'izay anao manao zao hoe le vélocité nataoko tato au lieu de miakatra any ambony aleo makarina bref indray fa réglage ataonareo iny après de inona koa zay ngamba de après tonga de ohatra hoe manala azy kely tsika hoe asiko gris ohatra de anao ny simulation nganeka tsy gafy lay accept ok de za manko en fait ny installer plugins anatin'ny Houdini de matetika reny no manimba an'ilay ndaso sady manao an'ilay simulation manao an'ilay réglage any mantra de reny matetika manimba mampicrash an'lay ordi donc tsara eny bon tsara ho fantatra iny moa zany fonctionnalité ny zavatra nataonao teo mba
mba ahafahanao ity micorriger anazy amin'ny manaraka. Fa zay zavatra remarqueko hoe ohatra hoe za zany zao manana viray ao anatin'ity Houdini ity de matetika iny viray indrindra le migafy ato. Mais bon, tsy maninona. De makamaka angle tsaratsara ohatra zao tsika de asiatsika non juste intellect ve tony zavatra ataoko tony matetika rehefa tena zatra nareo de mandeha ho azy izy fa za fotsiny ohatrany hoe compliqué zany fahitanareo le izy. Ok, tamin'ny omaly zany zao miresaka de en fait kay midépasse kay lay volume le feon-kira de miresaka zany manafatra zany kay moa kay tsy mandeha kay izy ty faut écraser lay volume atao zany ny volume lay musique atao le izy de donc tsy maintsy mivérifier foana isaky mihetsika. Azahoa izy zay 45 minutes sady tsika zay de ok naminao ny ajouter lumière atsika nametraka réglage de rendu tsika nametraka caméra tsika de andramantsika ary zany hoe ohatrany ahoana lay résultat. Ok, de bien sûr tsy resaka volume rery any zany no ndraso aleo asiatsika sky fa tsotsotra be izy zany. Angamba verify and zay de ny hitako hoe zavatra intéressant indrindra zany am'ty arina ty matetika ny olona tsy de tena tia mampiasa an'ity montrady satria ozy zareo hoe ela be le izy fanazanady zany izy no fantatro hoe matanjaka indrindra tena mahatosiky an'ilay rendrarendranareo amin'ny resaka simulation. Tena franchement ohatra mbola tsy nahita an'izy ity ny crash zany depuis nampiasako anazy ny montra fa kosa temps de rendu aloha de tena ela izy zay aloha mety hoe 2 fois ny simulation anatina tsy simulation fa rendu ana simulation sous viraina ohatrohatro zany fa à un certain moment araka teneko anareo zay hoe raha vony foa zany viraina ampiasainy de tsy ilaozan'ilay micrash kely be de be sy ohatrohatro zany donc tsara ny misafidy hoe au début izy no ampiasaiko de efa manino moa zany nampiasa an'ity lozika ty. Inona koa zavatra tsara ato miezaka manatsara an'ilay rendu raha vao ratsiratsy ny qualité d'image na zavatra mivoaka de somary tsy de tena mety amiko. Distant light orthographique non atténuation bref io zany zao lay simulation ataotsika mba bogosy anazy de aleo angezaiko mihitsy nylay gris efa lasa voilà lasa tsitsy pepsa ny rendu. Ok, voilà. Miasiny matériau fotsiny am'lay sol ambany satria ohatrany hoe plate be le izy bien sûr moa zany plate izy fa lay lokony tiako tenenina
de zay zany zao raha ohatra hoe mila zany na ohatra hoe simulation na fumée ohatra hoe misy vaina fisotro-drano zany de zay raha tsy nasiako farazavana zany de en quelques minutes zany tsika de efa afaka mampiasa an'lay simulation sahady amin'ny am'zay mety hoe ilantsika anazy mety hoe je sais pas fixana film na ohatrohatrohatro zany a de zay tsy de tena za aloha tsy de tena miteny hoe sarotra ny Houdini raha vao resaka fixe ça va izy fa raha ohatra hoe miditra am'lay resaka création procédurale sy ohatrohatro zany nareo zay nareo vao mila mafimafy kely mila kotrana kely izy de oui de anao essai anankiray hafa ndray tsika zay zany zao ny simulation ana volume de anao essai anankiray tsika indray ohatra hoe misafidy anankiray ato ndray ohatra hoe tsy raha l'explosion aloha ndamatsika amin'ny fireball hoe bogos satsia comme d'habitude vonifana latsako teo le izy de lasa misy an'ireto node reto zany no affichena voalohany zany hoe ty zany vonifana latsako le objet de tiana hoe anao setting na réglage kely otreo fa ny analo avelako par défaut aloha de arakarakinareo am'zay après hoe rehefa maraka nareo de hitanareo hoe inona zavatra tokony réglenao anatiny source nalatsaka abofo felisy teo ok de ino am'zany fa tonga de andramatsika simulation an'le izy efa lasatsika hoe manao champignon kely mihitsy izy zay vao stoppentsika ilay simulation bien sûr afaka ataoko direct anaty cache fa hatreto aloha zany mbola mahazaka le ram donc avelako aloha zany tsy maninona ok ataontsika hoe oya ok zay voilà vérifientsika ny caméra sa ataoko ana misy ohatra laso atsaraiko indray lay gris zany tenako lereo keo raha vao ny présentation an'lay chaine no somary bofobofo de aleoko mihitsy ny lasa makady oui ok orientation rehefa miprésente zavatra zany de aleo tsara kely foana mahita anazy aleo atao bogosy foana izy oui band length oui adiniko ny décocher an'lay verrouillage ny caméra hito du coup lasa miverina mametraka caméra indray ok zao re zany zao ny simulation an'lay izy bien sûr raha ohatra ka hoe montrage zany zao no ampiasainareo na karma de efa misy anito réglage na matériaux eto miaraka aminazy raha ohatra hoe tsy mahafinaritra zao de afaka hovainareo sorotrotro zany le izy fa ty any amin'ny rendu ndray ty no tena hita de ty misy hoe réglage na skater intensité an'le afo sorotrotro zany fa ito visualisation fotsiny ty ohatrany hoe matériaux amin'ny rendu zany ty fa raha ilay volume mihitsy no tianareo réglena zany hoe ozinareo hoe matevina loatra na manify loatra le izy de bien sûr afaka réglenareo directement ato le izy fa matetika tsy de tena mitovy l'information
de mila mamerina simulation anareo manao réglage aty anatiny aty hoe bon raha ohatra hoe densité ambony loatra de soit zany le source anao nalako ohatra je sais pas fa aleo verentsika amin'io le izy de ein de ino moa saika teneniko teo ein tosika resaka réglage avance ohatrohatr'izany afaka miregle zany nareo a soit zany aty anaty matériau a fa raha ohatra ka hoe tena zavatra réglage nareo avy amin'ny voalohany mihitsy ny diso de tsy maintsy mamerina simulation nareo na miverina mitcheck aty am'lay node voaloham-boalohany ato zay ngamba ny ahafahako milaza anazy de sinon ino moa zany ankoatran'izay fa tonga de alefatsika ny réflexe be koa regny ny rendu zany de jerentsika ny résultat-ny ok ya andramantsika aloha zany a régleny zay satria tonga de mafy be tena mafy be izy eto ohatra hoe faritra ty any ohatra donc miezaka mamerina an'ilay endrika atsika satria tena super amy crame be le izy teo ok skater smoke ok ohatrany ambony be loatra lay sao de mba mahazo an'ilay explosion efa après tsika donc secondary fire non smoke density tsika aloha raha afaka manatevitevina anazy tsika shadow density ok ambient shadow tsy de tsikely zavatra eny fire intensity tena tsy tiako mafy be lay feu fa ataotsika kelikely zany hoe fa après zany hatramin'ny masque secondary tena tsy te iregle anazy avare mihitsy a fa intensity scale blur masque source zay aloha de tena berk tsena tsy réaliste mihitsy nlay izy fa araka teneniko teo tsy maintsy miregle avary anaty avany amy rendu tsika ohatrany hoe mihoatra be zany lay mihoatra lay explosion shadow density 5 tsara kely ka tsara kely ok ina koa zavatra afaka lazaiko atao anatin'ny Houdini koa zany misy module zay ahafahantsika manao compositine directement ndraso hoe raha tonga de hitako izy teo image naka izy
antsika le tonga de voasokatra ny directement composite ve ay de bien sûr misy réglazena colorimétrie ny anazy afaka miinsérer lutte anao directement avy ato ny anazy koa raha ohatra ka te hijery le réglazena lutte en direct anao de afaka miinsérer lutte na ataontsika hoe aty anatin'ny atao anaty rendu ary de afaka tonga de mivérifier nareo miinsérer an'ilay lutte eto de après amizay no jerena hoe intensité sy roaroadrany fa nina aloha CES hatramizay de avelako amin'io aloha de en post prod amizay après no manao ny réglage rehetra de bien sûr ohatran'ny asa x y non fa manino tsy mipodraty ok multiply kama ohatra andatsandatsahana kely ouais aika atsika ary anaty rendu ke donc oui peut-être teinté bref azonareo lay tiako tenenina fa ohatran'ny logiciel de compositine koa zany sady manana logiciel ty module na compositine koa zany izy raha ohatra ka hoe somary mijalijaly kely nareo amin'ny fianarana nuc na ohatrohatrohatry zany ino le saika ataoko teo izy any ambony screen kanasa lasa background eto de rotate foreground weight mafy de mafy izy zany satria micrame le tato de level voilà angamba raha ohatra hoe anao espèce de glow kely zany tsika donc avant ohatra de après subtile be le izy bref zay le izy de mba tsy ahela anazy zany de ataontsika amin'ny zay aloha ny introduction ho any androany bien sûr le ambin'ireo andrakandrammo daholo fa misy zavatra kely be de be intéressant ao misy simulation ana grain ao na fasika moa zany de simulation ana clof ny hair sy ino moa zany sy zay mety hoe objet dynamique ampiasainareo de objet rigide ndray koa misy ny fracture sy ohatrohatr'zany donc miandrandra antsika rehetra zany mba nandrakandrana manasa antsika moa zany nandrakandrana fa tsy mahafaty andrakandramo de jereo sao de mba mety aminao ihany lay Houdini fa araka ny teneniko teo hoe mila faharetany zany azagaga hoe fa maninona ny journée tsy mahay nefa ohatra nianatra pas ohatra substance peinteur ohatra en quelques heures de faiko sy ohatrohatr'zany azakivy fa zay mihitsy izy mafimafy hoanina izy fa tsara izy en tout cas za aloha tena mirecommande ny bandibandy namana sy ohatrohatray mianara Houdini na de ataontsika hoe juste pour la connaissance fotsiny de tsara ho fantatra izy ka donc ho faranantsika amizay ngamba ny stream androany efa somary efa lavalava kely de merci beaucoup fora ho an'ny namana manaraka de mirary soa antsika rehetra manao kokoa ao amin'ny page ny master class ao de manantena antsika amin'ny manaraka indray
Merci beaucoup ary, Andao.